fifaliana indray no iarabanantsika tsirairay avy tonga so anatin'ity herinandro faharoa ao anatin'izao famelabelaran-kevitra izay efa niarahantsika hatramin'ny herinandro lasa izao satria tokoa dia ao anatin'ilay loha hevitra manao hoe antombotra ny andro ody aho hatrany isika raha toa ka natombotsika ho an'ny ankizy sy ny tanora ny afatra tamin'izany dia mbola manasantsika ihany ao anatin'ity herinandro ity mbola hitoy amin'ny herinandro ihany koa moa ary izany ao anatin'izao loha hevitra hoe antombotra ny andro ody izao amin'ity andro an'ity isika ary mboatsika n'ity herinandro anankiray izay rahantsika ity indray dia iresaka hoe ody alohan'ny tena iresahantsika dia andeha isika hiaraka hivavaka mba ny fanahy masina no angatahantsika hitarika antsika ao anatin'izao fiarahana izao. Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro atolotra ianao hatrany ny dera sy ny saotra satria ianao no miendrika an'izany. Mbola noterizinao izay tsirairay avy ka afaka miaraka eto indray dia izany no nandratanay ny fiderana anao. Ankehitriny ary rehefa hiaraka hanohy an'izao fiarahana amin'ny famelabelarana miresaka hoe ody aho fa atombotra ny andro izao izahay dia ny fanahinao masina trano no angatanay mba hitarika hiasa aty anatinay ary hampangolongolo ny fonay anekenay ny fitiavanao. Dia miresa aminay indray Andriamanitra fa foniny izay iaino anao amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Antombotra ny andro ody aho. Araky ny tonim-bavaka dia irariana ho antsika tsirairay avy na ianao izany izay manaraka amin'ny onjam-peo na isika izay miara-mahita sary amin'ny tambajotra tserasera dia ahita ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'izao fiarahana amin'izao famelabelaran-kevitra izao. Fa antombotra tokoa ny andro dia ody aho. Efa antombotra mirimorimo ny zavatra rehetra ary ody aho. Ny fanontaniana tonga voalohany ao an-tsainao raha miresaka hoe ody dia inona re? Hoe aiza ve? Sa fa maninona? Manahoana marina mory namako ny fiainana izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Fa manahoana ny fiainana misy amin'izao fotoana izao? Rehefa miresaka hoe ny toe-javatra misy amin'izao fotoana iainantsika izao dia inona ny tonga voalohany ao an-tsaintsika izay efa zary toa fiainantsika isan'andro amin'izao vanim-potoana misy antsika izao? Valana retina maneran-tany tsy mbola nisy hatramin'izay izany ary isaky ny vao misokatra maso dia fitaintainana foana vao mahatsiaro tena isan'andro dia fitaintainana ny tsapa ao anaty ao fahoriana etsy sy eroa na mitodika ao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana dia feno fahoriana ny fiainana amin'izao fotoana izao. Fahafatesana moa dia tsy lazaina intsony fa amin'ny fomba fiteny hoe manginy fotsiny tsy mbola nisy an'izany hatramin'izay. Ny tsy fahampiana vokatra izany toe-javatra izany fahasahiranana etsy sy eroa mipepepo etsy sy eroa ny olona rehetra amin'izao fotoana izao ary amin'izay fipepipepona mitotototo etsy sy eroa izay nefa ny mampalahelo dia filafila sy famitahana no hita. Toetra mampalahelo moa hita amintsika samy malagasy indrindra fanararotana tia kely izay ale efa ao anaty fahasahiranana fitaintainana aretina etsy sy eroa fahafatesana efa mandodina ary amin'ny fiainan'ny maro efa misy an'izany ary dia fanararotana nefa mbola hita ihany dia tebiteby tsy misy fiadanana anaty tsony ny fiainana izay misy antsika amin'izao fotoana izao. Hany marary fony maro ary alahelo ny mameno ny fiainana tsy misy intsony ny hoe mamy amin'ity fiainan'ity. Raha ohatra moa izany izao jerentsika ny salanisa statistika hoy isika ny amin'ny fahavoazana hoentin'ity valana retina Covid-19 ity tamin'ny herinandro lasa moa izany izao ity salanisa jerena ity dia hita fa miakatra hatrany ny olona voa efa maro anie izay lavon'ity aretin'ity izay raha ny tamin'ny heritaona sy ny teo alohan'izay kanefa dia mbola niakatra kokoa tamin'ity taon'ity ary rehefa jerentsika ny amin'ireo firenena izay hoe tratra n'ity valana retina ity dia tsy misy firenena saika tsy nisy hoe tsy voa fa ho an'izay mahita ny sary moa dia misy faritra mangamanga izay firenena voa dia indro hatramin'ity Madagasikara kely malalantsika dia tratra
ary fantatsika tsara fa raha jerentsika koa ny salanisan'ny tranga amin'ny firenetsika tamin'ny herinandro lasa zany zao ity salanisa resahana ity tamin'ny faharoapolon'ny volana aprily dia indro fa nome miakatra raha ohatra ka taloha ohatry ny mbola ambanimbany ny tany fahavoazany ity aretina ity teto amin'ny firenetsika ary raha taloha isika raha mihoatra amin'ny firenen-kafa dia ohatry ny to hoe mbola me mandadilady zany ve ao anatin'la aretina fa ankehitriny raha iresaka fotsiny ny amin'ity volana zay itsahantsika ity sika dia nanahoana tena niakatra ary indro fa efa me milahatra amin'ireo firenenkafa ny firenetsika ao anatin'izao aretina coronavirus moa ny entsotsika azy aretina covid-19 izay mamely maneran-tany zao fahoriana etseroa ary valana aretina maneran-tany fitaintainana no entin'izany mitebiteby fatratra amin'izay rehetra atao nefa koa ny fiainana mbola fanararotana filafila tsy misy maminy intsony ny fiainana amin'izao fotoana izao ary raha manontany mihitsy mosika hoe fa manahoana marina zany zao ty tany izay misy atsika amin'izao fotoana iresantsika zao ty dia arak'izany dia hoe feno fahoriana etseroa izay rehetra renesinao dia tsy misy to hoe miaina fiadanana zany intsony zao izay rehetra hitanao na amin'ny lafininina na amin'ny lafininina dia manahoana daholo fahoriana fitaintainana tsy mba misy maminy intsony zao fiainana misy atsika amin'izao fotoana izao ary misy namana zay moa ny resaka mihitsy ny angamba dia tsy hiova intsony ty toejavatra ity fa dia efa ianarantsika ny miara-miaina amin'izao toejavatra zao hoe misy an'ity valana aretiny ity ny fiainantsika isan'andro satria dia teritery daholo ane ny zavatra rehetra ny ara-pahasalamana zany zao ohatry ny mare misy mangidididy kely zany ianao dia efa mitaintaina be ohatry ny mare ianao hoe tsentsitsentsina kely ny oriko ohatry ny mararirary zany lohako zany amin'ny fotoana rehetra tsy misy olona intsony zay tsy mahatsapa hoe ny ara-pahasalamako zany ohatry ny tsy le tamin'ny taloha intsony teritery na ny ara-batana ny ara-pifandraisana moa zany dia efa tapaka tanteraka manahoana ny fifandraisantsika zao rehefa tsy amin'ny ara virtualy ve no andikana azy amin'ny teny malagasy hoe amin'ny tambajotra tserasera efa tapaka ny fifandraisana ny lafiny rehetra efa tery misy manery teren'le toejavatra misy amin'izao fotoana misy atsika izao ary rehefa tena jerentsika hoe inona marina zany misy amin'ity fiainan'ity dia faharatsiana amin'ny toerana rehetra amin'ny toejavatra etseroa araka ny lazantsika azy hoe tena manerana ny toerana rehetra manerana ny tany manerana ny firenena ny fiarahamonina ny ao atokantrano ary mahita faharatsiana amin'izao fiainana izao dia izay ny zava-misy amin'izao fiainana izao ka ny fanontaniana manidikitika ny saina dia hoe izay tokoa ary ve izao mihitsy ve no efa nalahatra izao mihitsy tokoa ary ve no zavatra efa nalahatra mba hiainantsika zanak'olombelona dia izao ny lazain'ny soratra masina efa voalaza ao amin'ny soratra masina ary namako amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo dia ny andiny ny voalohany ka hatramin'ny fahadimy tapany voalohany dia anejerentsika ny Timoty faharoa toko fahatelo dia ny andiny ny voalohany dia izao no lazainy hoe fa aoko fantatrao izao fa any amparany any dia hisy andro mahory efa voalaza ny soratra masina kay fa any amparany any dia hisy andro mahory isy fahoriana zany ary ny tena mampalahelo dia eo amin'ny andiny manaraka dia manoloana n'izay fahoriana izay miaraka amin'izay fahoriana izay dia ahoana hoy ilay andiny manaraka ao fa ny olona ho tia tena ho tia vola ho mpandoka teny mpiavinavina miteny ratsy tsy manoraisy reny tsy misaotra tsy manaja izay masina tsy manam-pitiavana mpanontolo fo mpanendrikendrika tsy mahony-po loza be tsy tiany tsara mpamadika krina pieboebo tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra ary manana ny endriky ny toe-mpanaraka an'Andriamanitra nefa nandany heriny dia manahoana moa ny fahitantsika ny zava-misy amin'izao fotoana izao ka tsy zany tantarainy zany mihitsy ve efa fahoriana dia nefa mbola manahoana ny fiainan'ny tsirairay avy moa misy miantra ny hafa intsony va amin'izao fa tsy samy manao izay tany mikibony ary izay ny ahy ihany ny fantatro mety ho ratsy kokoa noho izay nilazain'ny soratra masina ny fomba nilazany azy ary ve fa izany no fiainana amin'izao fotoana izao faharatsiana no efa iainantsika amin'izao vanim-potoana izao dia mipetraka ihany ny fanontaniana hoe fa izay mihitsy tokoa ary ve zany ny tena sitrapon'Andriamanitra hoe isika zany dia miaina anaty fahoriana ary izy mihitsy ve zany izao no manao an'izao rehetra izao mba hisy hitranga moa ve fa maizan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona izao rehetra misy izao
mety lasa ihany ny sainy tsirairay avy ary na ny anany ianao mety ho tonga amin'izany fanontaniana izany ihany fa izao ry namako rehefa vaky itsika ny soratra masina dia tsy avy amin'Andriamanitra akory izao ratsy rehetra misy izao fa efa trany ampiandohany io rehefa namorona ny zanak'olombelon'Andriamanitra dia efa tany no namongana ny devoly ny zanak'olombelona satria tokoa tamin'izany dia nanao izay fomba hahatonga ny Adama sy Eva tsy hatoky an'Andriamanitra ny devoly tamin'ny namonganany azy ary nanao izay fomba handetehana ny Adama sy Eva tena hoe anaty fahantrana lalina ny devoly dia io indro tonga hatraty amintsika amin'izao fotoana misy atsika amin'izao vanim-potoana izao naniry ny analana baraka an'Andriamanitra mihitsy ny devoly ary hoe ampitondra lahelo an'ireo mponiny lanitra tamin'ny alalan'izany fahalavony Adama sy Eva izany dia vokatr'izay dia ratsy izao fiainana izao ary ratsy tonga hatraty amin'izao vanim-potoana misy atsika izao ary zareo tamin'izany fotoana izany ry Adama sy Eva nareo olona hafa tao arindrina ny tao tantarainao amin'ny Baiboly no mahita ny fahoriana iainantsika amin'izao fotoana izao momba efa ny sain'ny zareo tamin'izany hoe mety ohatr'izao ny fiafaran'ity ratsy izay ny andoha tamin'izany fotoana izany ity ary izay indrindra no mahatonga hanapa-kevitra hoe ody satria ratsy izao fiainana izao andeha ody fa ratsy izao fiainana izao efa fahoriana ny manerana ny tany rehetra dia ody aiza nefa na ratsy ary izao fiainana izao fa nga misy toerana hafa azonena na any an-tany hafa any aiza ny ambanivohitra ve any koa ary misy aretinako sa aiza ny ody ny valin'ny fanontaniana dia hoe ody ao an-trano fa trano aiza ny fahoriana efa manenika ny tany rehetra ankehitriny na ankonana aiza na aiza dia ny valiny dia hoe ao amin'ny trano fonenany ray ody any an-trano fonenany ray fa ny ray mihitsy no miteny ao amin'ny Baiboly andeha jerentsika ao amin'ny Mika 2:10 Mika 2:10 dia ny 10 dia izao ny voalaza hoe mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsaharana satria misy fahalotoana mahatonga fandringanana eto eny fandringanana mafy aika izany ry namako Andriamanitra mihitsy ny antso hoe mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsaharana satria misy inona eto fahalotoana ary manahoana ilay izy mahatonga fandringanana ka tsy efa hitantsika ve ny fandringanana ny fahoriana amin'izao fiainana misy atsika izao ka Andriamanitra mihitsy izy Andriamanitra ray no miteny hoe mody mitsangana ka miala dia mody fa manahoana tokoa moa ty raintsika ity Andriamanitra ray ilay mpamorona n'izao rehetra izao izy ny loharano ny fiainana mpanohana antsika mpanjaka n'izao rehetra izao dia marina sady masina Andriamanitra mpamindra fosim-piantra mahari-po manakare-pahasoavana sady matoky fa tsy mba mandainga izy tsy mbola namitaka tsy mandiso fanantenana Andriamanitra izy ilay tia antsika ary tsy izy ny anton'izao ratsy rehetra misy amin'izao fiainana izao fa ny devoly ilay ratsy no anton'izany izao no lazain'ny Exodosy 4:3 ny 9:7 betsaka ny toko sy 9 ao amin'ny Baiboly ao manambarany amin'ny fahatsaran'Andriamanitra fa andeha ny Exodosy 4:3 9:7 no iarahantsika mamaky izao ny voalaza ary Jehova nandalo teo anatrehany ka niantso hoe Jehova Andriamanitra mamindra fo sy miantra mahari-po sady be famindra-po sy fahamarinana mitahiry famindra-po ho an'ny olona arivo mandimby mamela heloka sy fahadisoana ary fahotana kanefa tsy mety manamarina ny meloka fa mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka sy ny zafy hatramin'ny zafy afy sy ny zafin-dohalika Andriamanitra mamindra fo sy miantra fa tsy amela an'izao fahoriana sy faharatsiana izao ho tsy misy valiny fa tsy maintsy amaly an'izany izy ka Andriamanitra ary ilay rehefa vakitsika ilay toko sy andininy efa haitsika tsara dia ny Jaona 7:5-12 dia inona ny fantaritsika mahakasika azy Andriamanitra ilay tena fitiavana andahoany raha tsika mamerina izany Jaona 7:5-12 izany ka efa mahaitsy anjeriny rehetra dia hiara-hanonony isa 2 fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay iza mory namako no afohy zanaka izany mba hamonjena ny hafa
fa Andriamanitra ray nahafoy ny zanany lahatokana. Iza moa ny zanany lahatokana? Jesosy Kristy ilay tonga tetỳ an-tany ary izay rehetra mino azy io izy dia tsy ho very fa anana fiainana mandrakizay. Fantatritsika tsara izay fomba fiainan'i Jesosy tamin'izy tonga tetỳ an-tany rehefa nanaiky an'ity hoe ny fitiavan'Andriamanitra dia nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa nana fiainana mandrakizay ity. Ary araky ny lazain'ny Jaona 4:17 dia Andriamanitra fitiavana dia asehony Jesosy. Izao nolazain'ilay Jaona 4:17 dia ampahany ao ampovoany ao ny vakitsika manao hoe izay nahita dia nahita ny ray. Jesosy no miteny eto fa ny fihetsika ny fanao ny fomba naneho ny fitiavana izay nataon'i Jesosy nanolotra ny ainy mba ho faty ho antsika dia maneho an'Andriamanitra ilay ray. Tiantsika ilay miantso antsika hoe mela eto fa tsy eto ny fitsaharana fa fandringanana ny eto fa modi. Ary efa atombotra ny andro, efa atombotra ny fotoana ary namako ka andeha hody sika. Ka zao zany na ratsy ary izao fiainana izao, ny tranony ray izay etsony antsika hodiana kosa dia feno fiadanana, dia afaka miomana ny hoany zasenao satria hoy ny soratra masina hoe fiainana mandrakizay ny any amin'izany. Ary izay rehetra mino an'ilay zanaka lahatokan'Andriamanitra izay nomen'Andriamanitra noho ny fitiavana antsika, noho ny be famindrapo azy, be fiantrana azy, tsy namelantsika ho faty eo amin'ny fahotantsika na ratsy ary izao fiainana izao dia efa manomana an'izany hoe fiainana mandrakizay hoa soarao izany ka na ratsy ary izao fiainana izao. Eny fa na dia isaky miratra ary ny masontsika dia fahoriana no hitantsika sy rentsika etsy sy eroa. Eny fa na dia isaky mitodika na ho amin'ny akaviana ankavanana ary sika dia indro fanaintainana sy ny faharatsiana miatra amin'ny zanak'olombelona ihany no hitantsika izay ataon'ilay ratsy fa tsy nataon'Andriamanitra ho antsika. Dia Andriamanitra kosa efa nanome ny zanany fa hanana ny fiainana mandrakizay izay mino, izay rehetra mino an'ny zanany. Tao anatin'ity volana aprily ity dia miakatra be ny fahavoazana ity aretina Covid-19 ity teto amin'ny firenetsika ary ny tombo be ihany koa ny fahafatesana. Tsy hitantsika ve izany? Fahoriana no milonjehitra amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona malagasy tao anatin'izay volana aprily izay nakaty izay. Ary tamin'ny fotoana tsy voaela vao tamin'ny tapabolana ngamba raha ela indrindra no nahitana zao resaka tantarain'olona ao anatin'ny tony pejy na compte zany Facebook itony hoe indro ankohonana anankiray mbola vorony maraina dia mbola miaraka eo ny rehetra dada neny sy ny zanaka. Ary rehefa aveo rehefa miparitaka dia taona rary dada nentina tany amin'ny dokotera avy hatrany dia sepitra ary maty avy hatrany satria kay tratranyity Covid-19 ity. Rehefa avy eo tsy maintsy alevina iny andro iny ihany, afaka adiny 4 voalevina le dada. Ny fianakaviana tsy voalaza akory, ny zanaka sasany indro mbola nisy tsy tafaverina tao an-trano na afantatra ny toe-javatra akory. Ary rehefa tonga ny hariva vory indray ny ankonana dia indro ary dada le teo tamin'ny maraina tao tsy teo intsony. Ohatr'izany ny fahoriana amin'izao fiainana izao. Tranga iray ihany izany fa maro raha tsy teny fotsiny amin'izay hitantsika amin'ny page Facebook isika fa maro. Ary izany ny fahoriana amin'izao fiainana izao. Toa izay fifaliana kely mbola misy toa ohatry ny indro fa mikatona tampoka ho maizina fa na ratsy tahaka izany ary izao fiainana izao. Ny tranony ray izay antsony antsika hoe mialahy eto fa tsy eto ny misy fitsaharana dia trano feno fiadanana. Ity sary anankiray ity moa izay nindramina tamina nama anankiray tamin'ny Facebook dia vao tamin'ny herinandro iny ihany koa hoe olona marary sepitra avy any amin'ny misy azy dia ataony fomba rehetra ary kalesa ohatry ny sarety no asiana lamba sy ondana dia hitondrana azy ary mandeha tongotra sariana ho any amin'ny hopitaly sa ho any amin'ny dokotera hamonjy tobim-pahasalamana satria mijaly mbola mamy le hoe hiaina. Dia fahoriana fitaintainana ny rehetra miara ory mahita an'izany ka na ratsy tahaka izany ary izao fiainana izao efa atombotra ny andro mitsangana miala fa tsy eto ny fitsaharana hoy Andriamanitra. Ka miantso anao andeha ilay zanak'Andriamanitra, andeha ilay Kristy izay efa nanaiky ho natolon'ny rainy amin'izay antsika no ianteherana, andeha izy no iantsapazana, andeha Kristy no antsoina dia asaina mameno ny fiainantsika, hanomeny fiadanam-po eo am-piandrasantsika fa antombotra ny andro. Kely sisa dia hody isika, kely sisa
dia hoany amin'izany toerana tranony ray feno fiadanana izany isika raha ohatra ka mino ny zanan'ilay tokana izay nomeny ho avitra ho an'izao tontolo izao. Ka miantso anao a Jesosy Kristy amin'ity androan'ity izy ihany antsabazana ao anatin'izao fahoriana etsy seroa izao. Kristy antsabazana fa fikiriny eo an-tratrany ianao dia atsiaro maivana manoloana azo antoka manoloana amin'izany rehetra izany. Ka move ekenao raha Kristy mba te hanolotra ny tanany ho raisinao ho antoka ho anao amin'ity hariva ity. Jesosy Kristy dia hanome fiadanam-po ho anao izy ary hanome fanamaivanana ny fahoriana izay tsy maintsy nianjady taminao vokatry ny ratsy amin'izao fiainana izao. Dia iaraka hivavaka isika dia hangataka ny Kristy mba hanjaka ao am-pontsika tsirairay avy ary hanome fifaliana sy fiadanam-po na eo ary ny ratsy efa misy amin'izao fiainana misy atsika izao. Hivavaka isika ary namako. Andriamanitra rainay, misaotra anao izahay amin'ny teninao na dia ratsy tokoa ary izao fiainana izao ary indro toa marary ny fonay feno alahelo ny fahoriana manodidina anay dia hainao no efa miantso hoe miala fa tsy eto no hisy fitsaharana ary kaitsy ianao no mahatonga ny ratsy amin'ny fiainanay fa ny devoly. Andriamanitra mangataka izay amin'ity hariva ity aoka mba ianao Kristy no hiditra aty am-ponay hanome fiadanana hanome fanantenana ary ahatsapanay hoe miantehitra aminao izay ary miantsampy aminao dia fikirinao eo an-tratranao tokoa ka ho maivana ny fahoriana satria ody izahay ary antombotra ny andro kely sisa dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay any amin'ny tranonao izay feno fiadanana mandrakizay izahay. Miasa manokana ao amin'ny ankonana tsirairay avy ary vangio ny ankonana tsirairay vao ny olana ary amaivan'ny fahoriana ao amin'ny ankonana tsirairay avy izay miara-mivavaka ankehitriny fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovana izany. Amen. Dia izay no fiarahantsika androany ry namako aza-tonoina antomotra ny andro andaosika hiomana ody na izany na tsy izany manome fotoananao amin'ny rahampitso indray ary manasanao hiaraka eto isika hikatsaka ny fitahian'Andriamanitra sy ny fiadanam-po avy aminy amin'izao fahoriana manerana ny tany izao ka mametraka ny mandra-piona ho anao indray samy tahian'Andriamanitra.